Iaraka ivavaka isika rehetra, misaotra anao ry Jesosy Kristy Tompo, manangona anay eto amin'ity tempolinao masina ity. Misaotra anao Andriamanitro mitaona anay amin'ny fanahinao masina, ary mbola tsy niala taminay tokoa ny fanahinao, fa eto aminay mandrakariva, mamerina anay aminao, manefy anay ho anao, ary mitarika anay sy manokana anay ho anao. Misaotra Jesosy io, mamindrafo aminay ary mamela ny elokay, mpanota zahay. Tefeo zahay, arafeto zahay, mba ho tena tempolo masin'Andriamanitra iderana ny anaranao. Ary ny fijoroanay na aiza na aiza, dia tena fitaomana ny olona, hanompo anao sotianao, hanao ny asanao, tsy amin'ny fomba tsy hita maso ihany, fa amin'ny fomba hita maso koa. Amin'ny fijoroan'ny asanao atraizatraiza, satria raha sainao manangana tempoly hita maso izahay, dia amin'ny alalan'ny tempoly tsy hita maso no afana manao zany. Avy ara Jesosy mitenena aminay amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy avy any Nazareta no angatana an'izany. Amen. Alohan'ny anoizantsika ny Agay toko faharoa, dia satria tsika mianatra, dia manao famerenan-desona kely tsika. Famerenan-desona kely no ataontsika. Bokyn'iza no ianarantsika nanomboka moaly, bavalia hoe boky ny Agay. Dia jerentsika tsara, boky ny Agay no asaina ianarantsika. Verina kely eo amin'ny tantaratsika. Verina kely eo amin'ny tantara. Inona no nasaina ataon'ny Agay hitaomana ny olona? Anao inona? Anao tempoly. Tena mahay lesona tsara tsika zany. Anao tempoly. Jereo ara ny tantara. Iza ny anaran'ilay mpanjaka voalohany rehefa nandresy dia namela mibabo rehetra ody any an-tanin-drazana, ka natonga ny jiosy anandrana anao ny tempoly voalohany. Iza ny anaran'io mpanjaka voalohany io? Kirosy. Tena mahay tsika. Iza ndray ny anaran'ilay mpanjaka faharoa, zanak'io rangahy io, rehefa tonga teo fanjakana izy, mbola namela ny jiosy verina ary anao ny tempoly? Dariosy. Tena mahay lesona tsika. 20/20. 20/20 ateo. Dia zao, rehefa miverina jiosy tamin'ny andron'ny Dariosy, vita hatramin'ny farany ve ny tempoly sa nisy nanohitra ny anaovana ny tempoly? Nisy nanohitra. Ny faritany aiza ny tena nanohitra? Manomboka amin'ny esa le anarana Samaria. Tena mahay lesona antsika zany. Faritany Samaria no tena nanohitra. Tadidinareo ve ny hoe 4 taona no nijanona ny fanaovana ny tempoly vao nasain'Andriamanitra ataony ray amin'ny alalan'ny Agay? 7 taona. Ary tena tadidinareo daholo. 7 taona. Eo zany zao tsika. Verina indray antsika no tena hita ao anatin'ny boky. Inona ny hevitry ny anarana hoe Dario? Inona ny hevitry ny anarana hoe Agay? Fety na manome inona? Manome fifaliana
amin'ny alalan'ny fampionana ny olona amin'Andriamanitra. Manome fifaliana amin'ny alalan'ny fampionana ny olona amin'Andriamanitra. Tena mety hatreo. Ny anarantsika omaly ao amin'ny toko voalohany io sy era amin'ny toko voalohany sy ny faharoa misy karazany firy ny tempoly. Misy karazany voalohany ina le trano tsy maintsy atao. Ny faharoa ny tokatrano ary avy eo ny andehanantsika hoe ny tsirairay avy. Zay voalohany le trano tsy maintsy atao, faharoa ny tokatrano tsirairay avy, ary ny fahatelo ny tenany olona tsirairay avy. Mahafinaritra be, mampazoto mampianatra ndray izany hoe izy. Dia ny toy indray jerentsika, maninona moa tsy maintsy atao ny tempoly? Inona ny tsy misy rehefa tsy misy toeram-pivavahana? Ny fanompoanan'isa ny tsy misy, fanompoanan' Jehovah Andriamanitra ny tsy misy. Ary satria rehefa tsy misy ny fanompoanan' Jehovah Andriamanitra, dia ny maha an Jehovah Andriamanitra ny Israely mihitsy no tsy misy. Zava-dehibe zany ny fanompoam-pivavahana ao amin'ny tempoly. Zava-dehibe zany ny fanompoam-pivavahana aty am-piangonana. Koa marina ve zany le teny manao hoe ngara tsy makany am-piangonana tsy mivavaka? Tsy marina zay. Ny anarantsika omaly zay tsy marina. Tsy maintsy makaty am-piangonana ianao mivavaka. Ilaina ve zany ny fisian'ny fiangonana sa tsy ilaina? Tena ilaina. Zay mbola tsy manana am-piangonana manaova. Fa tena ilaina ny fanaovana ny fiangonana. Raha ohatra ny tokatrano, ny fiangonana tsika dia fitambaran'inona? Fikambanan'inona ny fiangonana? Tokatrano vita inona? Vita batisa. Zay natao fiangonana. Fikambanan'ny tokatrano vita batisa, miara-mivavaka amin'ny toerana anankiray, miara-manao adidy amin'ny toerana anankiray, io natao hoe fiangonana. Ny anarantsika zany. Koa mba tena mpatanjaka ara-panan'ny fiangonana, aiza otsika tsy maintsy matanjaka voalohany? Tokatrano tsy maintsy matanjaka voalohany. Fa raha isana lahady any ianao vao mivavaka, dia kristianina fariseo zay. Miatsara velatsia. Raha isana lahady any vao mivavaka. Fa ny tokatrano any dia tokony isy fivavahana. Mamerindesina ihany tsika. Dia izao ndray ny anarantsika omaly. Ny anaran'ny omaly ihany. Ny ataon'ny ray aman-dreny, ny ataon'ny isam-batan'olona, dia misy fiatraikany amin'inona? Amin'ny zanaka. Dia misy fiatraikany amin'inona koa? Amin'ny fiangonana. Dia misy fiatraikany amin'inona koa? Amin'ny firenena. Mofa tsy mivakintsika amin'ny karama ianareo atao amin'ny kitapo inona ny karama? Kitapo loka. Mamafy ianareo nefa tsy mijinja. Manao zavatra maro nareo nefa tsy mihinana ny vokatry ny ataonareo. Satria ahoana ozy? Satria tsy miorina amin'ny Jehovah Andriamanitra. Tsy mivavaka amin'ny Jehovah Andriamanitra. Zay ny jerentsika omaly. Dia namaranantsika azy amin'izay fotoan'izay, dia zao ahoana hoe angay alohan'ny amaranantsika azy. Ahoana hoe angay? Ny niza no atao voalohany ozy. Ny an'Andriamanitra no atao voalohany. Zay vao ny antsika. Satria ahoana? Ny zanak'Israely tamin'izay fotoana izay mipetraka tamin'ny trano tsara, nefa ny tempoly tsy vita. Ny an'Andriamanitra no atao voalohany, zay vao ny antsika. Fa avy eo mifitahina. Nampiarantsika azy dia ahoana zany? Amin'ny zavatra rehetra ataontsika. Ny niza ny voalohany? Ny an'Andriamanitra. Maly ny mpitarika taoriana ny rakitra, dia nampitsangana olona anankitelo. Tadiditsika reny. Nampitsangana olona telo izy, nanao fotoa malalaka vetivety. Raha dinianareo tsara le fotoa malalaka, zay nitsanganan'le olona telo, dia fijoroana vavolombelona vokatry ny fampianarana zay natao. Ny voalohany nitsangana mikasiky ny hoe le teniny vakintsika teto, hoe zay tia ny reny, ny ray, ny vady, mihoatra ny otrany, dia tsy mendrika atao ina ozy? Tsy mendrika atao mpianatra. Zay nitsanganan'le vava. Zay le fotoa malalaka voalohany.
Ny fotoa malalaka faharoa dia hoe zay rehetra momba antsika dia tokony ahitana ny voninahitran'Andriamanitra. Ary ina ny tenen'le mitsangana fotoa malalaka teto, na dia ny fitafy aza. Na dia ny fitafy aza. Ary le tovolahy nitsangana fahatelo dia hoe ady amin'ny sampy. Dia ina nataony sampy hoe zay rehetra tsy mampitodika anao amin'Andriamanitra dia sampy. Dia hitantsika tsara fa fijoroana vavolombelona vokatry ny fampianarana zay nataony hoe Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany sy ny heriny amintsika rehetra. Ka namaranantsika azy farany dia hevero ny inona ary. Hevero ny lalanareo. Verina indroa io ao anatin'ny toko voalohany. Hevero ny lalanareo. Zany hoe ny lalana, ny fomba fiainantsika andavanandro zay nasain'Andriamanitra heverina. Saotra be dehibe tompoko. Tena hita fa tena ny ainy ny fampianarana itsika dia hanohy azy tsika amin'izao fotoana izao. Jerentsika indray raha ny toko faharoa. Dia tahaka nataontsika omaly ihany. Tahaka nataontsika omaly ihany, ny avy aty ankavia manao ny andinin'ny voalohany, ny avy aty ankavanana manao ny andinin'ny faharoa, ary mifandimbidimbitsika mamaky. Amin'ny anaran'i Jesosy manomboka ary ny avy aty ankavia. 20 tamin'ny volana fahafito natongavan'ny tenin'i Jehova nentiny Hagai mpaminany nanao hoe governoran'i Joda sy amin'ny Josua zanaky Jozadaka mpisorona be, ary amin'ny sisa amin'ny vahoaka hoe iza ny mbola sisa aminareo zay nahita an'ity trano ity tamin'ny voninahiny taloha, fa manahoana kosa ny fahitanareo azy izao, moa tsy toy ny tsinotsinony eo masonareo ity. Nefa mahereza ankehitriny ry Zerubabela hoy Jehova, ary mahereza ry Josua zanaky Jozadaka mpisorona be, ary mahereza ianareo vahoaka rehetra hoy Jehova, ka miasa, fa izany momba anareo hoy Jehova tompony maro. Araky ny teny fanakena nataoko taminareo, fony voaka avy tany Egypte ianareo, ary ny fanahiko dia mbola mitoetra ao aminareo ihany, ko aza matahotra ianareo. Fa izao ny lazain'i Jehova tompony maro, ny ray makakoa, rafaka kelikely, dia ampiroroko ny lanitra sy ny tany, ary ny ranomasina sy ny tany maina. Ary ampiroroko ny firenena rehetra, ka ho avy zay ireny firenena rehetra, ary ho fenoiko voninahitra ty trano ity, hoy Jehova tompony maro. Ay ny volafotsy, ary ay ny volamena, hoy Jehova tompony maro. Ny voninahitra ty trano ity aneparany, dia ho lehibe noho ny tany etanoha, hoy Jehova tompony maro. Ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadanana, hoy Jehova tompony maro. Tamin'ny andro faefatra amby 20, tamin'ny volana fagnasivy, tamin'ny taona faharoa nanjakan'i Darius, no natongavan'ny tenin'i Jehova nentiny Hagai mpaminany nanao hoe zao no lazain'i Jehova tompony maro, andeha maka hevitra ampisorona hoe raha misy mpitondra hena masina eny an-tsisin-dambany, ka voakasiky ny sisin-dambany mofo, na izay voandro, na ny divay, na ny diloilo, na izay mety ho fihinana, mo tonga masina koa va ireo, dia namaly mpisorona nanao hoe tsia. Ary hoy Hagai, raha misy maloto amin'ny paty mikasika ireo, mo tonga maloto koa va ireo, dia namaly mpisorona nanao hoe ho tonga maloto ireo. Dia namaly Hagai nanao hoe tahaka izany no anatrehiko reto olony reto, ary tahaka izany ity firenena ity hoy Jehova, ary tahaka izany koa ny asan'ny tanany rehetra, fa zay ateriny ny aho dia maloto. Koa masina ianareo, heveratra amin'izao andro izao no makary, dia fony tsy mbola nisy vatony fanongona tao amin'ny tempolon'i Jehova. Fony tamin'izany andro zany, raha nisy nakaman'ny vary 20 fatra, dia 10 ihany. Rehefa nisy nakaman'ny vary famazana ranom-boaloboka anaty 50 famarana, dia 20 ihany.
ny vary manan'ny-drivotra sy ny maty fotsy sy ny avandra no namelena anareo tamin'ny asan'ny tananareo rehetra, nefa tsy niverina tamiko ihany ianareo, o Jehova. Masina ianareo, hevera hatramin'izao andro anio izao no ny makary, dia hatramin'ny andro fahaefatra amby volana fahasivy. Eny hevera hatramin'ny andro nanorena tempolon'i Jehova. Mbola ho antsopotra ihany vanovon-javatra, na dia ny voaloboka sy ny pampangambena sy ny oliva, dia tsy mbola mamoa hatramin'izao andro anio izao no hitahiko anareo. Ary tonga fanondroany tamin'ny Agai ny tenin'i Jehova tamin'ny andro fampomponana hoe, lazao amin'ny Jerobabela governoran'i Joda hoe, nampiororoko ny lanitra sy ny tany, dia hooko ny seza fiandrianany fanjakana, ary hofoanako ny herin'ny fanjakan'ny firenena, ary ahoako ny kalesiny sy ny zay mitaingina eo aminy, ary samy nolavy ny sabatry ny namany ary ny sovaly sy ny mpitaingina azy. Amin'izany andro zany o Jehova tompony maro, dia ho raisiko ianareo Jerobabela mpanompoka, zanaky Sealtiela ho Jehova, ka ataoko toy ny fanao fefa nifidy anao aho, o Jehova tompony maro. Amen. Saotra tompoko. Misy fanamarinana eto zany, misy fanamarinana. Intelo miverina ny hoe ao amin'ny toko voalohany sy amin'ny toko faharoa tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana. Hitanareo ny toko voalohany andininy voalohany, dia amin'ny toko faharoa andininy voalohany tamin'ny andro faraiky amby roapolo tamin'ny volana, dia amin'ny andininy fahafolo tamin'ny andro fahaefatra amby roapolo tamin'ny volana. Zany hoe toko voalohany andininy voalohany, toko faharoa andininy voalohany, toko fahafolo andininy voalohany, milaza volana telo samihafa. Toko voalohany andininy voalohany dia volana Aogositra 20 talohan'i Jesosy ny voalaza eo. Misy antony lehibe nilazana fotoana eto. Toko voalohany andininy voalohany dia 20 talohan'ny natongavan'i Jesosy. Toko faharoa andininy voalohany dia volana Oktobra 20 talohan'ny natongavan'i Jesosy. Ary ny toko faharoa andininy fahafolo dia volana Desambra 20 talohan'ny natongavan'i Jesosy. Ina ny antony lazany soratra masina an'ireo? Misy antony. Zao ny antony lazany azy. Tamin'ny volana Aogositra 20 no nasain'i Jehova anentana ny olona anao ny tempoly Agai. Volana Aogositra. Tamin'ny volana Oktobra 20 nanomboka nanao ny tempoly ny vahoaka Israely. Ary tamin'ny volana Desambra 20 efa lasa lavitra ny fanaovana ny tempoly. Misy volana firy ny elanelan'ny volana Aogositra sy ny Oktobra. Aogositra, Septambra, Oktobra, volana firy? 3 volana ny fanentanana manomboka ny asa. Oktobra, Novambra, Desambra, volana firy koa io? 3 volana ny asa manomboka, efa lasa lavitra ny asa. Aizany tsy ambaratelo. Satria rehefa mba manao zavatra amin'ny fiangonana ankehitriny, herintaona ny komity ny mandinika. Tsy mba 3 volana. Ary rehefa tomboka indray ny asa, misy 5 taona mbola tsy mihetsika. Nefa 3 volana efa manomboka. Ary rehefa manomboka indray ny asa, indraindray mijany eo tenatenany, dia tsy mitohy. Inona le tsy ambaratelo eto? Le tsy ambaratelo eto amin'ny Agai, ny anarantsika moaly ny voalohany. Zany hoe tsy avy hatrany dia ny asa no nasain'Andriamanitra ny dinian'ny Agai miaraka amin'ny olona, fa ny toetra n'iza? Toetra ny olona. Ny toetra ny olona. Io no nasain'Andriamanitra ny dinian'ny Agai. Fa tsika indraindray rehefa anao asa ho an'ny fiangonana, vorony komity, ina ny diniana voalohany? Teto-panorona azahoana vola. Zay ny diniantsika voalohany. Teto-panorona
azahoana vola. Andeha anao an'ity, andeha anao an'ity, andeha anao an'ity, andeha hanafatra ny anina, andeha hanafatra ny anina. Dia mipetraka ao daholo indraindray zavatra tsy azo atao no atao, dia asiana anarana hoe evanjelika. Zao evanjelika, cabaret evanjelika, concert evanjelika, ny chorale sy ny mpandihiny. Zany aby ny reminy io raha io, ny chorale sy ny mpandihiny. Mitovy amin'inona zany chorale sy ny mpandihiny zany? Tovy amin'ny ny an'izao tontolo zao. Zao ny tena lazay ny tenin'Andriamanitra. Ny harena voalohany dia tsy ny vola. Ny harena voalohany dia tsy ny vola, fa ny olona. Io no harena voalohany. Ny olona no harena voalohany. Ary tsy ny olona maha olona azy, fa ny olona zay manolo tena ho an'Andriamanitra. Ny babon'ny Kristy, araka nampianarana omaly, io no harena voalohany ho an'Andriamanitra sy ho an'ny fiangonana. Ny olona babon'ny Kristy, io no harena voalohany. Io no harena voalohany. Ny olona babon'i Jesosy no harena voalohany. Na inona hitoriana hoe oka mba hifo ny poketra. Ny poketra tsy hifo raha ny fon'olona tsy mifo. Ny fon'ny olona mila mifo voalohany. Ary zay ny nampibebahany ny agay ny olona manao hoe every aloha ny an'Andriamanitra. Dinio ny lalanareo. Dinio ny lalanareo. Every ny an'Andriamanitra. Fa tsy misy olona mahafoy ho an'Andriamanitra raha tsy ny fony ny babin'Andriamanitra voalohany. Raha tsy ny fony ny babin'Andriamanitra, tsy misy mahafoy ho an'Andriamanitra. Na inona fanentanana ara-bola atao, tsy mandaitra zany raha tsy ny fon'olona no lasa ho an'Andriamanitra. Satria io fon'olona lasa ho an'Andriamanitra io no lasa tia an'Andriamanitra. Ary ny olona tiana dia lasa loha amin'ny olon-drehetra. Ny olona tiana dia lasa loha amin'ny olon-drehetra. Vao ohatra nataoko faina ty tany Majunga tany Akaramalaza, averiko indray mandeha. Afantarantsika zany hoe fahafoizana zany. Rehefa ny fo no voataona, dia fantatra tsara zany fahafoizana zany. Betsaka amintsika eto hitako fa ray aman-dreny manan-janaka. Atsangamika ilay ny tanany ray aman-dreny manan-janaka hoe. Tena ny akabeazantsika. Za aloha mana ray aman-dreny manan-janaka. Ny akabeazantsika. Jereo tsara, dinio tsara. Zao ny zavatra mitranga. Raha vao mitoejazy raha matoa, dia ahoana ny atao mpivady? Efa mikarakara sahady ny atongavan'ilay zaza. Sa tsy zay? Mikarakaraina raha matoa, karakaraina ny lamban-jaza, karakaraina ny zavatra rehetra miberso sy ny sisa, arakaraka ny fananao am-pelantanany. Dia rehefa teraka soamantsara raha matoa, dia mandalo amintsika malagasy la hoe mifana. Tsy zay? Ary amin'io mifana io miova daholo ny karaza-tsakafo homena. Tsy marina zay? Tena marina zany. Zany hoe mitombo ny depansy. No an'ilay raha matoa sa noho ny amin'ilay zaza? Noho ny amin'ilay zaza. Ary rehefa andeha ho any am-pianarana ilay zaza, hividianana inona amby? Ny fitaovana inona? Fitaovam-pianarana. Mandra-pahatafita ny soamantsara, mandra-pahazo ny asa. Dia tonga andriano anankiray, dia atao mariazy ilay zaza. Dia ty mifantaniana petrako amintsika. Rehefa atao mariazy ny zanakao, homenao faktura ve ty nilaniko taminao hatramin'ny terako anao? Iza manome faktura ny zanany? Ve ty ny faktura ny terako hatramin'ny terako anao? Amin'io anambadian'ilay zanakao io anefa, amin'ilay anambadian'ny zanakao io anefa, ho aiza izy? Andeha hitokatrano anaraka ny vadiny. Tsy zay ny marina? Ary raha ohatra any ohatra marary ny vadiny na marary ny zanany,
manelonelo ianao ray aman-dreniny aty, samy fantany io. Izy nataony lara-pamena voalohany, ianao lavidavitra aty sa le zanany ao an-trano. Zanany. Nefa ianao nandany vola tahaka an'iny. Maninona ary ianao tsy mitaky faktiora aminy, satria iny ny valiny? Tia azy. Tsy zay ny valiny? Satria tia azy ianao ka tsy mijery faktiora. Zay ny zava-marina. Ka le fitiavana mahatonga na dia ny ray aman-dreny niteraka aza rehefa manambady ianao afoy. Ary mba manakanakanana iny hoe za misy olo tiako ka sakanany dada sy mama, iny nataon'le zaza. Manao adalana izy. Manao adalana izy. Inona mahatonga azy manao an'izay? Ny fitiavana. Ka izay no tian'Andriamanitra ataony Agai ao amin'ny toko voalohany hoe ampioreno ao anatin'ny vahoakako ny fitiavana. Ny fitiavana. Ampiorenao ny fitiavana azy. Zava-dehibe zay. Ary zay ny anarany verity ny anarantsika omaly. Misy teny verimberina koa ato tsara diniantsika. Rehefa mitenen'i Jehova Agai, dia ina ny filazany azy? Jehova tompony ina ozy? Jehova tompony maro. Raha miteniny avintsy hoe Jehova tompony maro, fa Jehova tompony tafika. Zany hoe Jehova manana ny hery rehetra eo am-pelatanany. Zany ny tena heviny. Jehova manana ny hery rehetra eo am-pelatanany. Ary ny herin'i Jehova, ny herin'i Jehova, rehefa mivakintsika teo ny toko faharoa teo, ataony ahoana ozy ny manana soavaly, manana tafika sinisisa ny firenena, ataony ahoana? Ampirorona. Zany hoe na reny firenena milaza azy matanjaka ireny, mbola Jehova ny tompony. Ina ny tian'Andriamanitra ambara amin'izany? Zao ny tiany ambara. Tsy misy mahova olona anankiray amin'ny alalan'ny herisetra. Tsy misy mahova olona anankiray amin'ny alalan'ny herisetra. Raha maditra ny zanakao, na maditra ny vadinao, tsy amin'ny alalan'ny fanapana hazo amin'ny fikapohana azy no hanova azy. Tsy mahova olona zany, fa ny herisetra dia mitaky herisetra. Amin'ny mpianatra Jesosy misy lehilahy anankiray maherisetra. Iza ny anaran'io lehilahy io? Petera. Zao mahagaga amin'ity Petera aty, ary fiainantsika kristianina aty. Matoloha izy io tatsambo. Ary amin'ny matoloha tatsambo azy dia lehilahy tia herisetra. Ka natsony Jesosy izy hoe avy anaraka ahy. Avelao ny aratonao fa ataoko mpanarato-tolona ianao. Nandeha Petera sa tsy nandeha? Tena nandeha izy. Tena nandeha izy. Fa izao raha nandeha izy, ny vata tena ny nandeha, nefa niaraka nandeha niaraka aminy ny kilemany. Niaraka nandeha niaraka aminy ny kilemany. Nety nandeha nakaizakaiza niaraka tamin'i Jesosy 3 taona ny kilemany. Aiza no hitantsika an'izay? Tao amin'ny Sang Getsemane. Rehefa tonga ny olona hisambotra an' Jesosy, namoaka sambatra. Dia namoaka inona koa Petera? Namoaka sambatra. Hay ve Petera 3 taona nandehandeha niaraka tamin'i Jesosy ty, mbola eny ambalana ny sambatra? Mbola eny ambalana ny sambatra. Dia mampieritreritra ny izany riavana. Hay ve ty mpiandry natokana ty, mbola eny ambalana ny kilemany? Hay ve ty pastora mampandray ty, sady manolotra Jesosy no manolotra toetra ratsy? Mampieritreritra daholo zany. Hay ve ty ray aman-dreny mananatra ny zanany ty, sady mananatra ny zanany tsy hanao n'le zavatra, nefa izy manao? Io Petera io. Io Petera io. Taiza Petera ny niova. Rehefa teo amoron-dranomasina, tsonoiny Jesosy teo, dia hoy Jesosy taminy,
mipetera moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ireto. Dia ahoana mivaly tenin'ny Petera? Eny tompoko, niala teo ny sabatra. Niala teo ny sabatra. Lehilahy manetry tena no hita teo. Ka tena dinio tsara mihitsy ny fiainantsika. Tena dinio tsara ny fiainantsika. Fa sao milaza manompo an Jehova, nefa ny fitiavana ny fo tsy babon'i Jehova. Sao mananatra, kanefa ny zavatra nanaranao ataonao. Ao amin'ny Romanina misy an'io, mova ianao izay miteny hoe aza mangalatra. Inona ny toyny? Mba mangalatra koa va. Mova ianao izay miteny hoe aza mijangajanga. Inona ny toyny? Mba mijangajanga ihany koa. Eo mampieritreritra. Eo ny tena mampieritreritra. Ary io ny ilazany hoe Jehova tompony maro. Zany hoe tsy amin'ny alalan'ny sabatra na amin'ny alalan'ny herisetra no ahafahanao manaova olona. Fa raha izany nampiasain'Andriamanitra tamin'ny Israely zany, nefa tsy nanova azy. Fa ny fitiavana no afaka manova tanteraka izany. Ary izay no mahatonga ny olona anolo tena tanteraka. Naverimberintsika omaly ny hoe ny toriteny mahomby indrindra dia ny fitondrana inona? Fitondran-tena andavanandro. Ny fitondran-tena andavanandro no toriteny mahomby indrindra. Na manao akory aizana amin'ny toriteny ery amin'ny polopitery, na aizana manao fampianarana eto. Raha ny ataonao manohitra ny torinao, zero ny vokany. Tsy misy vokany io. Satria mitarika ny olona tsara velatsianao amin'izay fotoan'izay. Zay ny voalohany. Faharoa, mitarika ny olona manao hoe any am-piangonana aho kristianina, ivela amin'ny fiangonana aho jentilisa. Fahatelo, raha mpiandry ianao na pastory ianao na mpiasa am-piangonana aho, hitarika ianao le eritreritra manao hoe le asan'Andriamanitra dia asa karama fidiram-bola, fa ny fiainana andavanandro dia hafa. Ohatra, raha misy olona chef de région anankiray na chef de district anankiray na maire anankiray, mandritra ny fotoan'iny izy no mpiasa-panjakana, alatsinainy hatramin'inona? Hatramin'ny zoma. Sabotsy lady izy mbola hiditra birao. Tsy mpiasa-panjakana izy amin'io fa olon-tsotra. Fa ny mpiandry, ny pastera, ny katekista, ny kristianina, misy andro tsy maha-kristianina azy ve? Mba lazao kely, misy andro tsy maha-kristianina anao ve? Mba tsangano ny tanàna izay tsy kristianina amin'ny alakamisy. Mba atsangano ny tanàna izay tsy kristianina rehefa ririnina. Inona ny antony anao mpanangana tany amin'ny ririnina? Famadihana. Toriteny teto-moaly zay, famadihana. Fa zahay ny ala avy eny Antsirabe nakaty, be dia be ny mamadika. Ary za mino fa misy amin'ireny mpandray fanasan'ny tompo. Indraindray koa moa asiana le anarana hoe evangelika, dia misy aminay manao hoe famadihana evangelika. Tena nahenao an'io, inona natao amin'ilay famadihana evangelika? Hira masina daholo. Zay no atao ao. Dia asiana toriteny, dia asiana fametrahany tanana. Famadihana evangelika hono. Asa raha misy mety zany famadihana evangelika zany na tsy mety? Zany natao hoe fampiroroana blasfemio, zany hoe fitenena an'Andriamanitra ratsy an'Andriamanitra. Rehefa tonga amin'ny altara ny fahavetavetana ao amin'ny bokin'i Daniel, zay io ambara io. Zay io ambara io. Ka ny fijoroana le fiainana andavanandro no tiany Hagai hovaina indrindra amin'ny fotoana io. Ka Jehova tompony maro no afaka manova izany. Jehova tompony maro no afaka manova izany. Dia hita amin'ny toko faharoa amin'izay tsika amin'izao fotoana izao. Eto amin'ity toko faharoa ity, dia izao ny zavatra hita eto. Voalohany voalaza eto
iverenantsika voalohany kely vakina mitovy amin'ny omaly, iverenantsika vakina kely ilay zavatra mitovy amin'ny omaly zay novakintsika. Eo amin'ny 10 eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 17 eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 17 vakintsika indray mandeha kely 10 ka hatramin'ny 17 jereo tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Tsika rehetra hiaraka maki azy. Tamin'ny andro faha-efatra amby 20 tamin'ny volana faha-9 tamin'ny taona faharonan-jakan'i Darius nahatongavany teny Jehovah nentin'ny Hagai mpaminany nanao hoe: Zao no lazain'i Jehovah tompony maro, andeha maka hevitra ampisorona hoe raha misy mitondra hena masina eny an-tsisin-dambany ka voakasiky ny sisin-dambany mofo na zay voandro na ny divay na ny diloilo na zay mety ho fihinana mo ho tonga masina koa vahy ianareo dia namaly misorona na hoe tsia. Aroy Hagai, raha misy maloto amin'ny paty mikasika ireo mo ho tonga maloto koa vahy ireo dia namaly misorona nanao hoe ho tonga maloto ireo. Efa ho vitany, efa eo an-dalana mpanaovana ny tempolo zao ny olona. Inona raha le toe-panahy hoentina manao ny asan'Andriamanitra. Taria voalohany dia ny hoe ny olona no arena, ny fanolorany tenany amin'i Jehovah ny tena renany be indrindra, fio no ahafahany manolo tena tanteraka ho an'Andriamanitra. Eto indray eo amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Madio ve ny asan'Andriamanitra raha ny olona manao azy maloto? Zay ny tena valy teny. Madio ve ny asan'Andriamanitra raha ny olona manao azy maloto? Inona ny valiny? Inona valy eto matetika? Tsia. Ary mbola valiny koa hoe maloto. Eo amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra zany, ary fitezam-panahy lehibe ty. Eo amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra zany dia tsy azonao metarina amin'ny vola homen'ny olona ny mahasan'Andriamanitra ny asan'Andriamanitra. Tsy azonao metarina amin'ny vola homen'ny olona ny mahasan'Andriamanitra ny asan'Andriamanitra. Fandraindray misy manome be nefa tsy izy. Ny tena moa mandehandeha dia mahita zavatra maro. Tao amin'ity fiangonana anankiray dia tsy nanana synthétiseur ohatran'izao le fiangonana, fa mbola le harmonie taloha. Misy amintsika moa tsy malalana teo harmonie. Le harmonie dia le voizina ny tongotra, ma misy rivotra dia tendrena amin'izay le clavier dia maneno. Zay natao hoe harmonie. Ho anareo tanora ankehitriny mety misy tsy nahita harmonie mihitsy. Synthétiseur no hitanareo, organe no hitanareo, zay no izy. Dia mba nahita ny fandrosoana, mba nahita ny fandrosoana ty fiangonana ity, somary lavidavitra ny tanàn-dehibe, dia nivory ny komity hoe andetsika hividy synthétiseur. Dia nasaina mivory ny birao. Vory ny birao ny fiangonana zany hanomana le fivorian'ny komity. Zao anefa ao anatin'io komity io misy lehilahy anankiray tena mpanan-karena, mpanao asa soa ny fiangonana, fa manambady roa ao. Dia nalahatra ny pastora ny emploi du temps, ny ordre du jour. Voalohany ny resaka momba n'ilay rangahy amin'ny fitondran-tenany, ho esorina amin'ny komity sa tsy ho esorina. Faharoa resaka orga. Zay no nandaran'ny komity azy, izy mbirao azy. Rehefa tonga ny fivorian'ny komity ny fiangonana, tsy fantatra na fanahy masina na fanahy inona no nazy amin'ny pasteur, ny organe nataony voalohany. Ao na tompo fa tsara tsika manana orga, ilaozany toetrandro tsika, dia mbola harmonie foana ve sy ny sisa. Dia nanangatanana le rangam-panan-karena, zao no nataony. Marina ny tenin'ny pasteur tompoko, ary manana ray aman-drenitsika manana anazy, ary tokony voatra ny fiangonantsika. Nefa ny fivelomana ato amin'ny fiangonantsika dia fantatsika fa somary tambanimbahany voatra daholo tsika. Ka dia tsy maninona tompoko, avanseny menakavy ny vidiny orga.
natao ny tsangatanana lany. Nandrasan'ny Besomaro numéro 2 tsy nipoitra. Nandrasana hatramin'ny farany tsy nipoitra. Nakaiza aloha hanongana an'le rangahy tsy nipoitra. Tonga soamantsara ny orga. Fantaniana mipetraka avy hoe asan'Andriamanitra ve sa asan'iza. Zay ny fantaniana mipetraka. Asan'Andriamanitra ve sa asan'iza. Ary eo indrindra no andiniantsika fa tsy hoe zay manao vola be no tena mpanompon'Andriamanitra, irina anao vola be, fa izao sady vola be no fobabon'iza, fobabon' Jesosy. Reo miaraka reo, sady vola be no fobabon' Jesosy. Zay no hevitro teny io. Raha manao ny asan'Andriamanitra ianao tsy azo metarina amin'ny vola le izy, fa Jesosy mahita ny fonao, azo ve sa tsy azo. Zany no izy. Ary ny faharoa, rehefa tsy an Jesosy ny fonao, le vola be natao anakonana inona? Anakonana le fiainana tsy metimety. Fa ny miaraka dia izy roa. Ary ny fahatelo, rehefa tsy an Jesosy ny fonao, dina koa no mitranga, tsy teanao le asan'Andriamanitra ianao. Tsy zay koa no mitranga, tsy teanao asan'le Andriamanitra ianao. Dia zay no mbarana eto amin'ny angay eto. Zay no mbara eto amin'ny angay eto. Raha manao zavatra ho an'Andriamanitra, sady manao amin'ny fo madio, no manao arak'izay vitanao. Ny anarantsika moaly amin'ny vavaka. Raha mivavaka otsika dia karazan'ny firy no tokony ho teneninao mivavaka. 3. Voalohany, ny tsara indrindra ho an'iza? Ho an'Andriamanitra. Faharoa, betsaka ahafahanao manao inona? Manao asa fiantrano. Ary fahatelo, tsara indrindra ho an'iza? Ho an'ny menakavy. Reo telo reo ny anarantsika moaly. Ary izay mihitsy no zavatra mbara eto. Zay ny zavatra mbara eto. Raha mangataka amin'Andriamanitra, ny tsara indrindra mandrakariva. Fandrandray ferantsika ny angatantsika. Rehefa feranao ny angatahinao, dia voafetra koa ny azonao. Fa aleo manao hoe ny tsara indrindra avy aminao mandrakariva Jesosy ny tediava. Ary ny azy ny tsara dia le matateraka ny hoe tiavan'i Jehovah'Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny sainao rehetra, ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Zay ny azy ny tsara indrindra. Ary zay no antony ity. Antony ity tenin'ny Hagai ity. Teny manaraka amin'ny toko faharoa io. Zavatra manaraka hita amin'ny toko faharoa dia zao. Avy eo amin'ny tempoly no hipoiran'ny fitahiana rehetra ho an'ny zanak'Israely. Avy eo amin'ny tempoly no hitahiana ny fitahiana rehetra ho an'ny zanak'Israely. Avao ny voany. Satria hono, le fisian'ny tempoly dia milaza hoe eo afovoantsika Andriamanitra. Eo amintsika Andriamanitra. Zay no hevitry le tempoly. Eo amintsika Andriamanitra. Ary voalaza ny Isaia mpaminany, ina ny hevitry ny teny hoe eo afovoantsika Andriamanitra, eo amintsika Andriamanitra. Ina le anarany omenan'izay? Immanuela. Zay ny anaran'izay. Immanuela. Na hoana ny marikiny hoe eo afovoantsika Andriamanitra amin'ny tempoly. Zao no antony. Satria rehefa amin'ny tempoly dia isy fitaom-pivavahana ao, isy tenin'Andriamanitra ao, isy fideranan'Andriamanitra. Zany hoe Andriamanitra no votoatin'ny zavatra ao. Andriamanitra no votoatin'ny zavatra ao. Tena ao marina Andriamanitra. Ary raha ny mitokantranoko takan'izay, misy vavaka ao, misy fideranan'Andriamanitra ao, misy famakinan'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny tokantranonao, aiza marina koa Andriamanitra amin'izay? Ao anatin'ny tokantrano koa Andriamanitra. Zay ny tena izy. Ary raha ny fiainanao manokana no fideranan'Andriamanitra ny fiainanao, mamaky ny tenin'Andriamanitra matetika ianao, mivavaka matetika ianao, aiza koa zay Andriamanitra amin'izay fotoan'izay? Ao anatin'ny tenanao koa izy, tempolo masina koa ianao.
lazaintsika malona ny tenim-pony apôstôly tsy fantatrareo va fa iny ianareo tempolin'Andriamanitra. Ary ahoana koa Jesosy tamin'ny Jiosy raha vao itiany ozy ty tempoly ity fa atsangako amin'ny andro fahafiry, atsangako amin'ny andro fahatelo. Zany hoe le tempoly de symbole na marika fa miaraka aminao Andriamanitra. Ary io riavana tsy hiafenina. Nisy olona anankiray rehefa miresaka aminy ianao, zao anie Jesosy, mahafinaritra anie Jesosy, miaradia aminy ianao, iramasina ny ataona. Zao anefa riavana. Ndray mandeha izy nandeha, tafitoina tampoka dia nianjera, tsy mba Jesosy nivoaka ny vavany. Zavatra hafa nivoaka ny vavany. Dia tena Jesosy marina ve zany anatin'ny fony? Kilalao manao fitsipidalaon'ny kristianina fotsiny izy. Rehefa miaraka amin'ny kristiana dia Jesosy ny tenenina, iramasina ny atao, vavabavaka ny atao. Kanja rehefa sendra nitampoka izy, zavatra hafa ny tranga. Dinio tsara io. Dinio tsara io. Ndray mandeha koa ny havana ny matory manao mamonjy fivoriana tahaka zao moa. Dia ndraindray miaraka amin'ny olo maro matory. Nanofo le anankiray. Tsamba nisy Jesosy mihitsy nofony zavatra hafa dolo ny tantarainy eo. Zavatra hafa tsy fiteny akory azy. Ahoana re zany? Dia tena Jesosy marina ve ny eo anatin'ny fon'le olona eo? Tsia. Zao mbarako amintsika. Henio tsara. Ao anatin'ity vatan-tenantsika ity dia misy karazan-javatra telo. Ato anatin'ity vatan-tenantsika ity. Misy le saina zay mitsikera sy mifantina ary mijery ny teny ambaranao, ny fihetsika ataonao. Zay rehefa mahatsiaro tena tahaka zao tsika. Ao ambanin'io misy karazana saina anankiray mitahiry ny zavatra mahazatra. Ohatra, raha vao mbola hianatra andeha ny zaza, dia atao iny? Atao tatamalaky. Dia rehefa zatra le tongony, mipetraka amin'le saina faharoa zay, tsy mba misy oloko mieritreritra manao hoe rehefa andeha ny ambaravarana hoe afindrako ny tongotra havanana, afindrako ny tongotra havia. Tsy misy manao zay, sa misy manao zay tsika? Manao ahoana ny tongotra? Tonga dia mandeha ho azy. Io le saina faharoa. Ary le saina fahatelo, zay tena any ambany any, dia mitahiry reo eritreritra sy fiteny sy fomba rehetra zay tiana fenina. Io le saina fahatelo ato anatintsika ato. Ka io saina fahatelo tsy mipoitra raha tsy efa matory le saina voalohany, matory le saina faharoa, dia mipoitra avy ao io. Zay le mipoitra amin'ny nofo. Zay le mipoitra rehefa zavatra tampoka amin'seo. Zay le mipoitra avy ao. Ka zao le izy, na le saina voalohany na le saina faharoa, dia milalao fitsipidalao ihany ianao. Fa le tena mahizy ianao aton'le saina fahatelo. Satria ao le tena mitahiry ny zavatra rehetra. Ka io saina fahatelo io mitenenin'i Jesosy manao hoe le avy eo le fompotra, avy eo ny vin'ny ratsy rehetra. Azonareo tsara izy. Ka io saina fahatelo io rehefa mibebaka ianao, tsy le saina voalohany ihany na le saina faharoa ihany, fa le saina fahatelo io tsy maintsy diovina. Zao koa misy ohatra le azo mitsika le saina fahatelo. Joro vavolombelony ty olona anankiray. Zao natao. Za riavana dia misotro toaka taloha. Fa rehefa nandray an'i Jesosy tsy misotro tena marina io. Tsy mitsotro toaka tsony izy. Fa izao le saina fahatelo ao. Rehefa mandalo bara randray, mahita ny olona misotro, dia zay zavatra izy. Ahoana zany le fibebahana? Tsy ao mihitsy. Tsy ao mihitsy. Satria ao amin'ny saina fahatelo, mbola makafy an'le izy. Mbola makafy an'le toaka. Tsy misotro izy. Tsy mandray mininy izy. Fa raha mahita olona misotro izy.
Tena atao. Io ilana fibebahana io. Ary zay no ambara eto mihitsy. Zay no ambara ny Agay. Olona tena babin'Andriamanitra, zay ny tena titiava. Ary zay no marina. Mampieritreritra antsika eo Agay io. Raha zay no marina, tena vitsy dia vitsy miakatra ny Andriamanitra. Raha io no marina. Ary raha io no marina, dia mampitodika antsika hoe rehefa mibebaka ary aho, inona marina ny ankatahako amin'i Jesosy. Tsy le saina voalohany ihany, na le saina faharoa, fa le saina fahatelo mitahiry izavaka rehetra. Satria saina fahatelo rehefa miteny hoe ohatra lasa tampoka ny eritreritro, tsy mety zany. Midina any le izy. Iny le zavatra midina any mihitsy no saina diovin'i Jesosy tanteraka. Amin'izay fotoan'izay, na misy zavatra mahazo anao tampoka, na manofy ianao, na manao zavatra maro samihafa ianao, dia ilay Jesosy mivoaka avy eo. Ary io indrindra ny havana tena ilaina fitandremana. Satria hoana, rehefa atao opération amin'ny hôpitaly ianao toranina, vita ny opération alohan'ny fanaovanao tena, manina ny manara? Telopelo foana. Le ato ny saina fahatelo ny politra. Dia gaga ny olombelona. Hay ve zany ty olona ty? Tsy mba namposa. Raha ny fiainana andavanandro dia anjely latsaka tany. Olo masina. Nefa ny raha teneny tsy hita daholo. Ka le miteniteny foana tsy manao hoe olo marary ine io e. Fa zao no tena izy, zay ny nafeniny hatramin'izay. Io no nafeniny hatramin'izay. Ary io no mila diovin'i Jesosy io. Io no mila mboarin'i Jesosy io. Satria temporomason'Andriamanitra ny fiainantsika. Raha manamason'Andriamanitra tsika, tsy miasa vita ihany ny fampitsarana, fa ny fiainanao mihitsy no tsarain'Andriamanitra. Ny fiainanao mihitsy no tsarain'Andriamanitra. Zay zavatra faharoa hitantsika eto. Zavatra manaraka hitantsika eto. Ny manaraka hiteko dia ahoana? Ahoana daholo ireo firenena rehetra. Isy farany sady isy farany raha nivakintsika teo. Loka hoe verentsika dia mandeha ndray. Verentsika dia mandeha ndray. Ny andininy fahaenina sy ny fahafito. Ny andininy fahaenina sy ny fahafito. Ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Ny andininy fahaenina sy ny fahafito. Ny andininy roapolo satria ny fahaenina amby roapolo. Ao vakentsika amin'ny anaran'i Jesosy ny andininy fahaenina sy ny fahafito amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao lazain'i Jehovah tompony maro, ndray makapoa, rafaka kelikely, dia ampiroko ny lanitra sy ny tany, ary ny ranomasina sy ny tanimaina, ary ampiroko ny firenena rehetra, ka ho avy zay ireny firenena rehetra, ary ho feno voninahitra tanan'ity, ho Jehovah tompony maro. Andiny faharoapolo. Amin'ny ary tonga fanoloany tamin'ny Agay ny teninan'i Jehovah tamin'ny any fahaefatra amin'ny roapolo nanao hoe lazao ny Zerubabela ho velorany Joda hoe ampiroko ny lanitra sy ny tany, dia hoko ny seza-fiandrianan'ny fanjakana, ary ho fanako ny herin'ny fanjakan'ny firenena, ary ahoko ny kalesiny sy ny taingina eo aminy, samy laviny sambatra ny namany sy ny laviny soavaly sy ny tainginazy. Milaza faravan'ny firenena rehetra io. Milaza faravan'ny firenena rehetra io. Nazaintsika maro, miveriny impiro amin'ny Agay ny teny hoe, ary tonga tamin'ny Agay ny teny Jehovah nanao hoe miveriny impiro io. Impito amby roapolo. Ary tena maindesina antsika, miveriny impito amby roapolo io. Zany hoe tena Jehovah no miteny. Ary eto mivolaza eto. Ahoana mivolaza eto? Ny firenena rehetra io aharitra tamin'ny farany fahatsatiahary. Tsy aharitra, ary tena marina io. Ary marina ara-tsiansa io, sady marina miteny faminanian'Andriamanitra. Zao ny ilazana azy ara-tsiansa. Raha manianatra kely momba ny volana sy ny kintana, tsika ny amin'ny kilasy ambony. Zao ny vola zao, io masoandro io dia afo lehibe.
ary masoandro no mitaosona ireo tany rehetra manodidina azy amin'ny alalan'le afo. Mitsampany sy masina nefa dia zao miamaty kelikely io afo io, ary hoavy ny fotoana ozy tena afaty no afo io masoandro io amin'izay fotoan'izay dia dorotana fiodikodoinany zavatra rehetra mitikodina aminy ka ifandona ary potika hatramin'ny tany hatramin'iny horava zao tontolo zao. Sy asa milaza zany ny tenin'Andriamanitra 20 talohan'i Jesosy efa miteny azy sakaty, efa miteny azy sakaty. Zany izy farany izao rehetrarehetra izao. Ina ny tiany tenin'Andriamanitra lazaina amin'ny akay amin'izany. Zao ny tiany lazaina na inona fifikiranao amin'ity tany ity, hanangonanao zavatra maro amin'ity tany ity. Tsy maintsy hisy inona zay? Tsy maintsy misy farany. Sao ry havana, raha manana arivo ianao, na kety mambanivohitra, manana omby arivo ianao, ho faty ianao dia tena eo mpandrina hafatisana teny ry zanako aleveny miaraka amiko ny omby arivo. Ho atao mivelona ve zay? Ianao no alevo ny omby ny janony. Tsy zay no marina. Zay no marina. Manana vola be ianao ny banky, manana bus 500 ianao, 4 fito. Dia rehefa izy maty velona aleveny miaraka amiko reo. Ho atao mivelona ve zay? Ino na rehefa mivelona ifandritaka an'io anaty. Tsy zay natao mivelona. Zay natao mivelona. Dikan'io dia izao, dikan'io zany dia izao, dikan'io dia izao, mandaty rehetrarehetra na inona angoninao eto, tsy misy hoentina mianatra aminao zany. Hoy ny tenin'Andriamanitra, mitanjaka sady mitomany ianao tonga eto tany. Ary rehefa levona ianao sady alevona tokana no hitaomanina. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra zay. Mitanjaka sady mitomany ianao tonga eto, ary rehefa levona ianao alevona rery sady hitaomanina. Zany hoe ranomaso ny atongavanao, ranomaso ny afaranao. Zany zavatra maro. Ary io mahatonga ny faraparany ny andininy fahavalo manao hoe fa ainy volamena, ainy arena rehetra, ary ny fiadanako no omeko. Zay no mahatonga ny mitohy eo. Satria ny fiainanao atao tany manomboka amin'ny ranomaso, ny afara amin'ny ranomaso. Na manao kory fiadanana manelanelana eo a, tsy misy fiadanana io. Ino manataontsika fiadanana? Zao no sasana fiadanana. Manampanao zaridaina izy, manana chauffeur izy, manana pietseny izy, manana mpano sakafo izy, manana mpasoka lamba sy ny sisa izy. Zay tena atao fiadanana. Fahakamona zany. Zay no maro. Ty fiadanana zaka fahakamona. Zay no maro. Olo-kafa dolo mandray andraikitra mombanao. Tsy mandray andraikitra momba ny tenanao na olo-kafa dolo mandray ny tenanao. Aty hoe fahakamona ihany fa fijanonana amin'ny toerana mahazaza. Satria rehefa zazakely ianao a, olo-kafa manasa ny lambanao, olo-kafa mandro sakafonao, olo-kafa ny mampinono anao, olo-kafa manao zavatra hoe ianao mandray bony, toe-tsaina zaza zany. Fa tsy marina zay? Toe-tsaina zaza zany. Ary zay tsy tian'Andriamanitra mihitsy zay, toe-tsaina zaza zay. Fa ahoana voalaza ny foana? Aza manisotoronono foana fa mba mitadiava ina izy? Ventik'anina. Mba mitadiava ventik'anina. Zay ny teny Paoly apôstôly, mba mitadiava ventik'anina. Ka eto ilazany hoe mandalo ny zavatra rehetra. Tsy misy zavatra azonao tazomina eto na dia kely azy. Ranomaso ny atongavanao, ranomaso ny efaranao, ary fananana rehetra nananao iny dia zao indraindray no mahatonga ny aretinao. Raha ohatra ny sakafonao menaka lava fa hoe manan-karena fa vidy karazana sakafo be menaka, ina ny aretina ho azonao amin'izay? Cholestérol. Zay ny zavatra misy. Raha ianao tsy manao sport mihitsy, voaka ny tanana mihitsy anaty tomobile, avy eo anaty tomobile ianao anaty birao, miverina amin'ny birao anao anaty trano, ina ny arety ho azonao?
gotsy rheumatisme zany no hoasinao zany hoe le heverinao fiadanana miteraka iny teraka reky zany marina ka eto amity tany ty tsy misy an'izay fa ao amin'ny Jesosy any misy an'izay ary zay no ambarany ety manontany zany tsy misy fikirana zany io rehetrarehetra io tsy misy nao iazona fikirana io dia io ary amerena miakay ny ny tempolo ray satria avy ao amin'ny tempolo izany hoe na ny fanatehan'Andriamanitra ny fiainanao io no azahoanao ny fitahiana rehetra fanatehan'Andriamanitra ny fiainanao no azahoanao ny fitahiana rehetra ny fijoroanao anatehan'Andriamanitra no azahoanao ny fitahiana rehetra ary iny hoe mijoro eo anatehan'Andriamanitra miaina ao anatin'ny fibebahana isanandro fampiadama ela ato anatin'ntsika ty inantoy dia tsy maintsy vonoana amin'iny nenina sy ny fibebahana isanandro zay no sona fiadana zay ny fijoroana eo anatehan'Andriamanitra ary zay no ahafahanao manompo an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao rehetra zay no mahatonga ny tenanao ho tempolo mason'Andriamanitra mandehandeha satria hoana Andriamanitra dia tsy mivadika amin'ny tena Andriamanitra tsy mivadika amin'ny tena ino no voalazana any amin'ny Genesisy hiteraka zazalahy miverimvery dia anina le zazalahy anetsaka ny lohan'izy menarana ary menarana anino rehefa mibiby misy posina moa no manitsaka ny mbalabe tompo manina le olona avy eo io nefa filazana sary hoe ho faty Jesosy ho famonjenantsika ao amin'ny Genesisy nefa hitsangana maty satria anitsaka ny loha any amin'ny Genesisy ilazana sady ny fandresen'i Jesosy io teny io tsy nivadian'Andriamanitra mihitsy io tsy nivadian'Andriamanitra mihitsy io teny io ary mba ilazany hoe manana fitiavana tsy mivady izy dia zao ny tenin'ny Petera raha mba impiry no afany mameloka ny namanay impito fa ampy ina mivady tenin'i Jesosy impito pour zay voalazany zany hoe 490 fois in-tsivifolo sy efajato raha ao anatin'ny ray andro zany mbola miteny aminao hoe fona aminao ato in-tsivifolo sy efajato mifona aminao fanandaiky anao in-folo sy in-tsivifolo sy efajato valo teny tokony homenao dia hoe mamelana rehekanao ato nefa le fotsika tsy manam'izay mandeha no voalohany dia tsy maninona ka tsy maninona mandeha no faharoa dia olombelona tsika tsy mampanino mandeha no fahatelo dia amanaraka azo atao tsony rehefa mifaevaka sy mifahadimy lotsika ny anao efa lava zay no toepontsika zay no toepontsika Andriamanitra ve manao an'izay manao zany aminao ve Andriamanitra raha maraina anao mifona amin'ny valo anao mifona amin'ny sivy anao mifona amin'ny raika ambin'ny folo aly anao mifona amin'ny ray ambin'ny folo aly asika ray minitra mifona fahotana ray ny fonao miteny zay ve Andriamanitra tsy miteny amin'izay Andriamanitra nefa kosa izy makahala le fahotana taonao satria makahala le fahotana taonao izy dia mampatsiaro tenanao kasika ny fahotana io manao toe-javatra izy ahafanao matsapa manao hoe vokatra ho fahotana vokatra ny natao ity zay Andriamanitra fitaizana zay Andriamanitra fitaizana izy tsy miova zay Jesosy azy tsy miova raha miova Jesosy dia tsy misy tongreto izy raha miova Jesosy tsy misy tongreto raha miova Jesosy tsy afaka ndray fanasany tompo isika amin'ny fotoana fandraisana ary raha miova Jesosy reo mpiandry tokana reo tsisy natokana reo naray azy fa reo samy manana ny tantarany daholo za ty pastor ty nanana ny tantara ianao koa manana ny tantaranao fa rehefa niaraka tamin'i Jesosy zay tsy niova dia misy tantara vaovao soratan'i Jesosy miaraka aminao dia ny tantaram-piainanao zay tantara vaovao farany ambarana gagy eto dia misy teny verimberina eto jerentsika le teny verimberina toko voalohany
indiny voalohany fahajerentsika kely hoe toko voalohany indiny voalohany io amin'ny anaran'i Jesosy kely mamaky azy hoe tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana fahaenina tamin'ny taona faharonan-jakany Darius mpanjaka natongavany teny Jehovah tamin'ny Hagai mpaminany tamin'ny Zerubabela zanaky Sealitiely gouvernoura tamin'ny Joshua zanaky Jozadaka mpisorona be nanao hoe inona avy ny karazan'olona hitantsika ao misy inonao mpitondra inona mpitondra fanjakana misy inona koa ao mpitsorona be mpitondra fiangonana dia jerentsika amin'irany toko faharoa andiny voalohany toko faharoa andiny voalohany jerentsika indray mandeha indray amin'ny anaran'i Jesosy tamin'ny andro faraiky amby roapolo tamin'ny volana fahafito natongavany teny Jehovah nentina Hagai mpaminany nanao hoe lazao ny Zerubabela zany Sealitiely gouvernourany Juda zay amin'ny Joshua zanaky Jozadaka mpisorona be ary amin'ny sisa amin'ny vahoaka hoe misy inona indray ao olona mpitondra inona fanjakana olona mpitondra inona ary ny vahoaka jerentsika indray ny andininy fahafolo amin'ny toko faharoa jerentsika indray ny andininy fahafolo amin'ny toko faharoa amin'ny anaran'i Jesosy tamin'ny andro fahaefatra amby roapolo tamin'ny volana fahasivy tamin'ny taona faharonan-jakany Darius natongavany teny Jehovah tamin'ny Hagai mpaminany nanao hoe zao lazain'i Jehovah tompony maro andeha maka hevitra amin'ny mpisorona akeo misy inona indray eo mpisorona tiana le Darius mpitondra fanjakana io indray no jerentsika ato amin'ny Hagai zany hoe Andriamanitra zany rehefa miteny manavaka ny firenena sy ny fiangonana sa manambatra an'izy roa manambatra an'izy roa izy satria hoany le olom-piangonana dia olon-inona olom-pirenena ary le olom-pirenena dia olon-inona koa olom-piangonana ampandinika eo ry amana raha ny firenentsika fotsiny jerena nisy olona tsy vita batemo tsy vita batisa ve mitondra ny repoblika atsika hatramin'izay tsy misy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany na vita batisa izy na vita batemo zay mitondra telo azotsika tsara nisy mpitondra fiangonana ve tsy vita batisa na tsy vita batemo tsy kanefa manao koa ny vahoaka malagasy mbola manompo sampo sady mbola manompo ola tena manompo sampo na ny lalany menatsira be makatia feno fanompoatsampy tena feno fanompoatsampy atao mitahy razana tsy miteny ratsy ny fiavina fa miteny tsotra ny zava-misy eza raha mitahy ny razana aoko izy anambona ny tenany ary misy lamba ny tena ka ny tenany asa tsy voatafo nahoana mitahiny anao tsy miteny raha fa milaza ny zava-misy azontsika tsara ka na dia saina mieritreritra fotsiny azy hoe ity zavatra ty miveriko fa mitaky ahy kanefa zaho no manakambakambana ny lohany tongony sy ny tany zaho no mamono azy zaho no mampidika azy ao ary efa tafiditra ao sy tafavoaka atao raha tsy zany reny mamoaka azy fa zay ny marina ka ao narizina zay no mitaky ny tenany aza tsy vitany ka nahoana mitahy zany le olona tsy manilomano ka hanavitra olona lasaka anaty rano dia dinio tsara am'izay fa raha misy fanompoatsampy tena sarotra esorona amin'ny malagasy fanompona razana satria tafiditra any amin'ny asaina fahatelo io tafiditra any amin'ny asaina fahatelo io misy ara-mitona zany any atao batisa efa mitranga taminy tendray mandeha atao midinidinika batisa dia manaiky tsara nahaka fitididalao tsara zay ray aman-dreny hoentina atao batisa am'izay le zazy fenao akanjo atraty eo ho iaho hoe azafady tompo asoloty kely efa nana akanjo mijereko ety amin'ny batisa ety inona metiko vaka tsy fo
fomba malagasy fomba mpamosa ina ny amtiny vakany fiarovana amin'iny amoro sany pastoranamako badiny miany ny amtanany le satria efa nitraka tampo zay am'ireny olona manatona ametratanana reny mamoaka de amin'ny gaga am'ire mandeha misy bozon'akanjo akaty de somary mamana asa mifanay masina miteny azafady zanako mba vahao kely efa vono fotsiny efa mibahany anisy zavatra ny ambozoniny io inona maty ty fiarovana lozy anatina fametrahan-tanany io ka le metsika mpiandry mandoalika ty mijereko le ola metrahan-tanana fa avy atrany de manao olontinina fotsiny ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta metrahan-tana voalohanao efa le ola mimbozina ampisambo dinio tsara tena dinio tsara ka raha misy samby edina amin'ny malagasy ary amle saina fahatelo de fampona raza fetinana amin'ny raza zany zavatra misy ary io tsy voatery hoe manao zany ianao vao miditra amin'ny tany maizimaizina ny sasany de matao manino sao misy zavatra zay ny zavatra mitraka le mitramany sao misy zavatra ina zavatra izy io fa ino le ariany amin'ny saina fahatelo le fampondrazana mipoitra de tonga de miteny hoe misy lolo ao raha matory anao amin'ny alina misy mikorotandrotana any amin'ny plafond de le sasa tsy mietraka mety volavo ane zany fa avy atrany hoe misy ola mandinde ombony io ina mahatonga an'izay ary am'le saina fahatelo mipoitra de le fampondrazana mitrana io zany ilana fibebahana amitsika malagasy ohatra ny mampomena fa zavatra misy io ary zavatra fiainana andavanandro ary le fiainana andavanandro io metana hoe tena kristiana zato isanjato ve le olona zany apahany kely fotsiny aminazy am'le hita maso no kristiana ary io ny adiny agay io ny adiny boky ny agay hoe tsy ny fanaovana tempolo hita maso tsy zay nilazana fa vahoakoka anareo fa ianareo zato isanjato atrany mifaritra fita maso any anatinareo any no tena ay zay ny tena tiany Jehovah ary am'izay fotoan'izay no izy tsy miova amin'ny teniny de tena tsy miova aminao mihitsy izy zany hoe nieviny teny Jesosy amin'ny Jaona toko 15 raha miray amiko ianareo dikany hoe miray amiko ianareo tsy hoe miaraky amiko fa za mihitsy no mamoto ny ao anatinareo manakarivo ary mitoetra ao anatinareo ny teny zany hoe le zavatra mahatonga anao velona ty teny mifanerasera de avy amin'ny Jesosy daholo inona no teny na idina na ina ngatainareo amin'ny anara dia ho azo nareo zany zay ny tena dikany hoe raha miray amiko anareo eo zay ny afindena tezera fahazamanao satria na tezitra azy ianao tsy le fahatezerinao no mipoitra fa le fitiavanao le olona hiova no ketrenao zany misy fa ny olona miavina rehefa tezitra ohatra ny mivatra amin'ny karapanao ohatra ny tenenako an'izany tsy manalaka ianao ataoko manala ny anaranao aroa ohatra ny mivatra amin'ny karapanao tsy zany hoe fiteny akabeazany inona ra ny hevitio de zao ny hevitio zao ny hevina le toetra rehetra nafeniko hatramin'izay de tena mahizao aho asiako anao anao zay ny hoe le toetra mahizao aho asiako anao anao any ary zay lazay ny agay hoe aoka ny tempolo aza manao zavatra ivelany fa hatramin'ny anatiny mihitsy nooka ho an'Andriamanitra fa io Andriamanitra tokonao io de Andriamanitra tsy miova Andriamanitra tena tia ka sady hanana anao ao anatin'ny firenena no hanana ny firenena ho ao anatin'ny fiangonana zany no izy ka na ny firenena na ny fiangonana de samboan'Andriamanitra daholo
Asamy ianao miasa n'Andriamanitra daholo. Fa tsy hoe ny fiaraha-miasa ny fanjakana sy ny firenena tsy hoe miara manao fiangonana fotsiny, na miara manao barage fotsiny, na miara manao fambolena fotsiny. Zay zavatra ivelany. Fa ny tena fiaraha-miasa ny fanjakana sy ny firenena, na ny firenena dia firenena ho an'i Kristy. Madagasikara ho an'i Kristy. Na ny fiangonana dia fiangonana ho an'i Kristy. Zay ny tena izy. Sao zay ny tena, ary zay ny tena ambarany Agay, ary zay ny tena fiafarana. Ary mariko ny hoe ny tempolo mitsatoka voalohan'ny kapitalina amin'ireny vidim-pirenena. Lazana fa amin'ny Jehovah-Andriamanitra Israely. Ary zay koa ny havana no tiany Jehovah-Andriamanitra hananana antsika. Sao dia angataka antsika hivavaka ho an'ny firenentsika. Satria ny firenentsika amin'izao dia mikospa. Lazaina firina daholo zao kolotsaina fampotsampo rehetra. Ilazana fa zay mahamalagasy antsika. Firina daholo kolotsaina fampotsampo rehetra io. Nefa tsy azahoantsika fitahiana zany. Ary na dia ny fiangonana aza mandefitra eo amin'ny loha io. Mandefitra. Malaza ankehitriny ny kleba satanika. Tamin'ny fianaratsony nanomboana izy io. Ary tao an-tranonay dia mitondran'olona ankizy anankiroa kasika ny magako sika ankizy vavy nomboana izy io. Tsy fantako inona ny aby. Mety ny olona tao. Navoaka dia amin'ny indro dia niara. Ary rehefa nahita an'io ny fiangonana dia zao nangataka lalana hiasa ny sekoly rehetra. Niasana navoaka dia amin'ny sekoly rehetra, nasiana fitaom-pivavahana, angina tanteraka io. Misy zanaka ara-panahy eny amin'olon-dava nandefa imela papa matanjaka ty club satanika. Dia ny imelana valiko azy dia hoe inona ny ataon'ny fiangonana, inona ny ataon'ny fifoasana. Sao dia mahery mamoaka dia amin'ny atran'ny fiangonana. Fa ny lavitsariny devoly any ivelany jereny fotsiny. Dia malaza ny tsirabe any koa zaloha mbola tsy nahita. Dia zao foana vatenika amin'ny olona aza mena dera ny devoly. Arakaraka tena mezanao dera azy milipitany matahotra mbaka ny mpiano, matahotra mbaka ny pastera. Za no atao fototresaka mahazo lanza. Zay no atao amin'ny devoly. Aiza Jesosy amin'io. Ka mahatonga reny tolobo satanika reny mahazo vano. Nefa sakesika ny gate misy tamin'ny fiangonana. Inona zany ny amaleny? Inona ny miaosy? Ny fananan'i Jesosy amintsika ny miaosy. Raha tokatrano mivavaka dia tsy manakery eo amin'ny devoly. Amaranako ty fampianarana ty dia zao. Amin'ny mahelany ainana amin'ny asan'Andriamanitra dia nisy tovolahy anankiray tena mpanadala zazavavy. Ary misy zazavavy ty diaviny dia zao nataony tsy maintsy azo. Fa niova izy tonga mpiandry dia nanontaniako izy. Inona hoa mahatonga fahombiazana nataonao? Zao izy zao papa Jesosy. Oentinay manao balina le Jesosy any dia angalanay tady kely amin'ny akanjo. Dino no entinay any amin'ny sampy. Tsy maintsy azo ny zazavavy. Zay nataony. Na mandeha izy ozy raisy no ndraodira tsy maintsy azo. Ary le farany nentiny olo atao aminay niriny le zazalama le zazavavy. Dia nanao récréation nasy mipetina ranomanitra kely fotsiny kainy eny. Dia mitady le zazalahy ireny no natao. Dia zao no natao. Fa rovina ianareo vao tsy mahomby. Zao ny valy teny. Na inona ataonay rehefa manana an Jesosy le ankizy mialamaina zahay. Mialamaina zahay rehefa manana an Jesosy le ankizy. Fa nareo ankizy vavy io zay. Raha tena manana an Jesosy ianao mialamaina ny devoly. Raha misy Jesosy mitokatrano indray mandreninao mialamaina ny devoly. Zany ho izy. Ary matoa ny devoly mibitaka eran'ny firenentsika mihena zany mifananantsika ny Jesosy. Ary zay mivavahantsika ny firenena amin'izao fotoana izao. Samiana mivavaka ny firenentsika.
vaovao amin'ny firenentsika tompoko. Andriamanitra miteny amintsika ny grevy navahiny. Andriamanitra miteny amintsika ny grevy navahiny. Tramitady ny hoavy. Ny hoavy ny firenena efa tsy ao anatin'ny sainy fony fa ny tombotsoa amin'ny tsirairay izay zao ny masaka. Na koa ny tombotsoa amin'ny tsirairay no atao kilalao politika. Zany hatrany mitady antsika hivavaka. Fa ny Andriamanitsika, Andriamanitra tia antsika tsy mino. Mahatongo ny asa fijerena ho antsika izy ary mitsangana ho antsika. Fa isika hivavaka amin'ny firenentsika toy. Mba ho a Madagasikara ho an'i Kristy tokoa ny firenentsika. Mba ny fiangonana ho antsika, fiangonantsika ho tena fiangonana ho an'i Kristy ny fiangonantsika. Vavaka tompoko. Vavakatsika tompoko. Ny finamana ny firenentsika tompoko. Tafiditra amin'ny fampotsampo lalina ny firenentsika. Izao karazana fampotsampo vazaha rehetra tafiditra eto, na framasoneria, na zavatra maro samihafa, tafiditra eto amin'ny firenentsika daholo zany. Vavakatsika amin'ny firenentsika tompoko. Mirongatra ny fampotsampo, ny fanompoana rasany isan-karazany. Vavakatsika amin'ny firenentsika tompoko. Tsy ampy kilometatra filofiry miala amin'ny toby akory, efa misy mamadika. Vavakatsika amin'ny firenentsika. Vavakatsika amin'ny firenentsika tompoko. Vavaka tompoko. Saotrana indrindra zavety Jesosy amin'izao fotoana izao. Aminao Jesosy ny zava-dehiberinao ny firenena. Fa nalaiky hifidy firenena ray ianao atongavy eto-ambony tany. Dia ny firenena Israely izao. Ary mpisorona be tamin'izany fotoana izany dia miteny manao hoe tsara raha maty ny olona anankiray hamonjena ny firenena. Ankehitriny dia mitondra mambavaka aminao ny firenenay Jesosy. Mba hanjakanao, hiverina eo aminao tanteraka, hanompo anao sotenao ny firenenay. Efa 100 taona mahery no toerana filazan'ny tsara teto aminay. Nefa mirongatra ny fampotsampo, mirongatra ny karazam-pivavahana maro samihafa izay manolotra anao, mandrava anao. Mangataka aminao koa amin'ny fiangonana izay misy anay. Mba tsy zatra fotsiny fiangonana anaty rindrina efatra, mahavita liturjia dia faly. Fa tena fiangonana mijery ny fanjakanao. Fa ny fanjakanao Andriamanitra marika mandrakizay. Satria ny fitiavanao anay dia tsy miova. Entinay mambavaka aminao zany Jesosy. Mamelany heliko ary mamirafo aminay. Fa manota be isan'andro aminao zany. Mifono ho an'ny firenena Jesosy. Mifono ho an'ny fiangonana misy any tsirairay avy. Mamelany heliko ny firenenay. Mamelany heliko ny fiangonana misy anay. Mamelany heliko ny fianakavianay izay mbola tsy babonao, izay mbola ny fiainana jentiny sasany sasany. Entinay mambavaka aminao zany. Mamelany heliko izy ireo ary mamirafo amin'izy ireo. Mamelako ny heliko hoe Jesosy ary mamirafo aminay. Amin'ny tsy fijoroanay tena matotra, tsy amin'ny fomba ivelany, fa tena trany anaty no mijoroko anao. Ngatany famelan-keloka aminao koa no tsy mahatomomba ny izany amin'ny fiainanay. Ka mahatonga ny ray anay ny fialan-tsiny hidirana amin'ny fahotana lalindalina kokoa. Hanesona anao sy tenena ratsy anao aza ny momba ny fonany ao anatenao.
miaraka aminao Jesosy io. Ho anay mpiandra rehetra zay mitsangana hiampy amin'ny devoly mba tsy antony ty trano ty ihany zay na ny trano fiangonana misy anay no hafana fo fa ny tena fiainany andavanandro dia aty amin'ny devoly ary ataona olona hiavy amin'ny devoly sy manao angatana aminao zany. Andriamanitro aza misaraka aminay fa ianao no manana fahatsarana ambony indrindra ary miao aminao mba tsarana satria anao mitena mandresitantena ary eo amin'ny tokantranonay zay misy anay zay sekolita izanany ampokonanay amin'ny fananana anao nangataka aminao Jesosy mba ny fanay eo masina tao tsy hiala aminay araka ny teninao hoe ny fanahy dia eo misy ilay manakariva ataovy eo aminay manakariva ny fanahinao amerina anay eo aminao sy antamanana eo aminao amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta no angatana izany. Amen. Aritsana Ira sino si Cristimanzani 599 sino si Cristimanzani 599. Simba